Dia faly miarabantsika rehetra indray amin'izao maraina ny alahady zao. Ity ilay fotoanan'ny fanomezana araka ny resaka ny fanarahantsika hoe androany dia resaka momba an'ilay hoe inona avy ny karazam-pana misy isika. Dia ity vidéo ity aloha zany dia natao aloha somary zarainareo kely dia izy natao aloha ity zany ho fampidirana mahakasika an'ilay lohahevitra io. Ny antony mahatonga hoe resahana zany ty resaka hoe fanahy karazam-pana ty dia betsaka zany ny olona no misy zany tsy mahafantatra hoe inona io fanahy totoin'io, inona io fanahy iainan'io. Be dia be ao koa ireo tsy dia afaka loatra manavaka an'le hoe fanahy satria amin'ny teny vazaha zany le fanahy dia miavaka tsara mihitsiny hoe le anaran'ireo fanahy amin'ny teny vazaha amin'izareo vazaha, fa amin'ny teny malagasy moa izy dia tonga dia ohatran'ny hoe fanahy zay fotsiny dia na dia le fanahy ao anatin'ny olona ara dia lasa tsy fantatry le betsaka ny tsy mahalala le olona hoe manavaka an'le hoe ino ty fanahy ty dia ino ty fanahy ty dia ino ty dia takany ao na fipetraka ty dia lasa manompo fanahy tsy fantatra zany le olona, tsy fantany akory hoe inona io fanahy io dia iza io fanahy tompony io dia tiako moa ny etaetany maro nisy moa le nagataka dia izay nahatonga le hoe andraso fa hoentina ara zany ty lohahevitra anankiray ty dia izay ny antony hitondrana ty karazam-pana ty. Dia ity vidéo voaloha ty zany dia natao fampidirana aloha izy ty dia rehefa avy eo ny vidéo faharoa hitanareo ihany fa tonga dia hitsaretsaritsika satria fitinina le fotoana. Ny karazam-pana misy aloha zany dia reto avy izy ireo amin'ny d'origine amin'ny olombelona zany, amin'ny olombelona tsiraray avy dia reto ny fanahy misy ao aminy. Eo zany amin'ny teny vazaha izy teleto no ahafahana manavaka azy, fa amin'ny teny malagasy izy io zay dia hoe fanahy zay fotsiny. Amin'ny teny vazaha le ahafahana manavaka azy dia azavaina tsiraray le izy rehefa avy eo. Misy ny atao hoe psicé, azontsika tsara zany hoe psicé azavaina eto ny momba an'izay hoe psicé zay rehefa avy eo azavaina amin'ny antsibiliany. Misy koa ny atao hoe pneuma, azavaina ihany koa ny momba an'izay rehefa avy hoe inona zay pneuma zay dia inona ny anjara asany eo amin'ny olona dia takany ahoana ny fisehony sy ny fitsangany. Psicé dia pneuma dia fantelo misy izay ao anaty d'origine amin'ny olombelona tsiraray avy dia ny âme. Azavaina tsiraray avy zany ireo anankitelo ireo rehefa avy eo dia mazava tsara amintsika le ankolafiny le izy hoe izao no atao hoe fanahy âme, izao no atao hoe fanahy psicé, izao no atao hoe fanahy pneuma. Azavaina tsiraray ireo zavatra ireo rehefa avy eo. Izay ny d'origine ao anatin'ny olona. Fa misy koa zany eo ivelany eny dia misy anankiroa miavaka tsara, anankiroa mizara miavaka tsara. Dia misy ny atao hoe fanahy ratsy, fanahy maloto sy ny fanahy masina. Mety hiteny ianao hoe ireo fotsiny ve? Ie, ireo fotsiny. Na izy zany fanahy maloto na izy fanahy masina. Fanahy maloto moa zany na fanahy maloto na hoe fanahy ratsy na hoe fanahy démonie. Izay le izy fanahy tsara moa zany na hoe fanahy masina na hoe fanahy mazava lay avy amin'Andriamanitra. Ireo no anankiroa ireo zany ny eny avelany izay miavaka tsara. Fa be dia be manko le misy miteny hoe misy le fanahy zao hoe fanahy zao, fanahy zaloa, fanahy zatsy, fanahy zaloa. Be dia be zany le hita eto tontolo eny hoe fanahana hanina, ohatra hoe fanahana biby, fanahana zava-mananaina, fanahana hazan-drano, voatonona daholo, fanahana zavatra rehetrarehetra io, fanahany maty, fanahany dadabe, fanahany tsomba, fanahany zazavavin-drano sy be dia be zany le zavatra tonoiny olona any elefanta sy ny sisa, menarana sy ny sisa. Dia azavaina ireny zavatra ireny rehefa avy eo anankiroa ihany ny fanahy misy eny amin'ny tontolo ivelany eny izay miara-miasa, izay miditra ao amin'ny olombelona sy miasa eny amin'ny miasa eny ivelan'ny olona eny dia fanahy anankiroa ihany izy ireo. Fa ireo amin'ireo no hoe maka endrika ireny zavatra voatanisa be dia be teo ireny hoe na zany ilay fanahy maloto
say ilay fanahy masina dia azavaina eo le izy hoe ohatsy le fanahy maloto maka endriky ny zavatra rehetrarehetra zay ho tany saina rehefa avy eo dia izy koa ala mbola hoe maka toa endrik'ilay fanahy masina dia azavaina eo daholo momba an'izay rehefa avy eo akoatran'leo a dia mialatsiny ity moa zany a ity fandaharan'ity aloha zany a laika ty fandaharan'ity tsy dia hoe resaka kristianisme koa ty fandaharan'ity a fa natao hoany rehetra ty fa kosa tsy maintsy ohatrany hoe noho ny amma hoe miresaka momba ny tontolo fanahin'le izy a dia tsy maintsy voakidika kely ihany resaka kristianisme ho an'ny kristianina zany a dia misy koa ilay ho an'ny mpino kristianina dia misy tsy maintsy voaresaka ihany koa ty a misy ilay fanahy ilay ilay voalaza ao amin'ny bokin'ny ao amin'ny baiboly a le ao amin'ilay Koritiana voaloha toko fahadimy ambin'ny folo Koritiana voaloha toko fahadimy ambin'ny folo any amin'ny andininy fahaefapolo ny makany hatramin'ny fahadimapolo sy ny farany ihany a io fanahy koa dia ho resahana eto koa ny momba an'izy io ny antony a mila tsy atao tompotrano ny olona mihitsy zany tsika hoe ay ve misy an'izany koa mety tsy fantatry ny olona akory ary zany mety misy ara kristianina tsy mahalala an'izany akory dia hoentiny eto zany zavatra zany dia akoatran'izay moa zany a dia misy koa ilay fanontaniana olona efa lasa anankitelo zao le nametraka amin'ilay fanontaniana momba ny hoe incarnation hoe misy ve ny incarnation inona zany incarnation afaka hazavainao ve mombamomba an'ireo momba ny hoe incarnation zay zany ny fanontaniana napetraka le olona anankitelo ireo a dia ho hazavaina eto ireo amin'ny faraparan'ny fandaharana ao anatin'ilay vidéo faharoa fa kosa hoe mialohan'ny hanazavana azy dia tsy maintsy hoentina eto kosa ny resaka momba ny hoe fiaina tsy hita hazavaina aloha hoe inona zany fiaina tsy hita hazavaina zany dia ampahafantarina ny olona makaiza ny fanahin'ireny olona maty ireny dia manao inona rehefa maty le olona hazavaina zany rehefa voazava tsara le fitsinjaran'le hoe pneuma psyché ary ny amina dia hazavaina le fanahy eny ivelany izay miasa eny ivelany eny le anankiroa teo le hoe fanahy madio sy ny fanahy maloto a sy ireo ambassadeur'an'ireo rehetrarehetra ireo hazavaina le momba an'ireo a ampahafantarina ihany koa hoe ahoana ny afahasatriana nisy nanontany iny ahoana ny ahafantarina hoe ty fanahy maloto ty fanahy madio hazavaina zay zavatra zay dia hazavaina koa le fanahy voaresaka tao amin'ny Koritiana voaloha toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaefapolo sy ny manaraka iny a dia rehefa vita zay dia hazavaina momba n'le hoe makaiza ny fanahin'ireny olona ireny rehefa maty a dia tsy maintsy hoentinety le resaka momba ny hoe fiaina tsy hita Hades na Sheol sy ny sisa tsy maintsy hoentiny ireny ialana tsiny kely dia mafimafy kely izy amin'izay fotoana izay dia mety hazavaina eo koa le misy tenin'Andriamanitra zay ao ny apokalypsy toko fahaenina andininy fahasivy angamba izy zay a dia mety tsindriana kely zay teny zay rehefa avy eo dia zay zany a ity vidéo voaloha ity a fa mampanantena anareo amin'ny vidéo faharoa eo a ny antsiprian'ireo tsiraray avy ireo a hoentina amin'ilay vidéo faharoa eo a aza miala ianao fa tena zavatra mahavariana anao sy tena hoe zavatra mety hoe tsy mbola fantatrao mihitsy na tsy mbola heninao mihitsy ho hazavaina aminao eto ao anatin'ny vidéo faharoa io aza miala amin'ity page ity ianao zay a mampanantena anao miditra ny vidéo faharoa tsika rehefa avy eo.